Namoaka fanambarana ihany koa ny voifiraisana PFNOSCM manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny hatrany moa no iompanana izay fanambarana izay manentana ny rehetra mba hiaro hatrany ny filaminana sy ny fandriampahalemana izy ireo, indrindra hitandrina ny ain'ny samy malagasy ka dia ampitsahatra ny fandrangitana eo amin'ny aina aman-jery ny any amin'ny tontolon'ny serasera sy ny teknôlôjia samihafa any. Nandefa antso an'ny governemanta ihany koa izy ireo mba anafay ireo izay nini nanodina ny safidim-bahoaka sy nini nangala-bato atao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa iny ka nanana pirofo izay miteraka olana mandraka ankehitriny. Fa mbola hijana ao anatin'ny fanokevitra politika ihany sika lasa fomba fanaon'ny mpanao politika ankehitriny ny mampiasa ny vahoaka ho an'ny tombontsoa ny tenany manokana ohatra zareo avy eo anivon'ny fikambanana Za Gasy raha manana ny fanazavany ihany koa mahakasika ny raharaham-pirenena ankehitriny mitaona ny rehetra anaiky ny vokatra ofisialy izay ho avoakan'ny fitsarana avim-balalampandrenana ity fikambanana ity mba hisorohana ny olana vaovao mety hitranga indray. Tato-baovao. Tokony ametraka ambony ny fitiavan-tandrazana ary anaiky izay fanapahan-kevitra avoaka ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana ny mpifaninana roa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa hoy ny fikambanana Za Gasy. Ho azy ireo dia tsisy afa-tsy ny fanarahan-dalàna ihany no vahaolana amin'ny fotom-pifidianana. Raha ohatra ka hoe tsy mifanaraka amin'ny heritseritry ny andanina ny akila ny zavatra misy eo dia tokony atao ambony ny fitiavan-tandrazana satria mahatonga latsaka filoham-pirenena izany dia tianao ty gasikara ty dia tokony ataonao ambony zay fitiavanao gasikara zay dia tokony hoe ho modely efa nisy olona nanome ohatra n'izany tatao firenena dia tsy tokony hoe tsika miverina le demokrasia ny filoha teo aloha efa nanome ohatra n'izay zavatra zay dia tokony izay no lalany iainan'ity firenena ity makany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fanaovana politika atao firenena dikan'izany tokony anaikitsika an'izay zavatra ho avoakany aseseo. Nilaza ihany koa ny fikambanana Za Gasy fa manohitra ny fanaovana fitaovana politika ny vahoaka. Nambarany fa lasa fomba fanaon'ny mpanao politika asa sosialy rehefa misy ny manahirana toy ny amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ary adino ny sosialim-bahoaka avy eo. Ho an'ny fikambanana Za Gasy dia mihevitra fa tokony mifameno ny sosialy sy ny politika. Tokony manana vina, ireo moa manana vina daholo fa voafaritra mazava amin'ny fehim-potoana natanterahana azy. Zay zany takina Za Gasy hatramin'izay hoe rehefa misy mpitondra tokony mametraka izy hoe enim-bolana voalohany reto no ataoko, enim-bolana faharoa reto no ataoko, atsy anany zany hoe amin'ny fotoana sy amin'ny faritra anaovana anazy. Dia rehefa tsy ho tanteraka amin'ny fitopolo isan-jato mihoatra le izy dia tokony mandray andraikitra ny antenimieram-pirenena na mahatsapa-tena ilay filofa tsy vitan'ilay mitondra an'ilay firenena. Zay ny tena fitiavan-tandrazana takina amin'ity firenena ity. Ny sehatrin-drano, fahasalamana ary fampianarana no everiny fikambanana Za Gasy fa tokony ho lara-pahamehany ny mpitondra.